Lava ny diabe ny fampiofanana na ny caravane de formation tanterahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Etsika mikendry ny anome fampiofanana sy fanohanana mivantana ho an'ireo tantsaha ho fampivoarana ny famokarana eny fotony. Ny fampiresaka sy ny fanakalo-hevitra tamin'ireo tantsaha ny ministra Hadjarson François Sergio nandritra izany. Nomena fampiofanana ireo tantsaha mahakasika ny teknika mifomvoja, papri ary ny fiompiana akoho. Notolorana akoho gasy misa 2 ihany koa izy ireo ho fanombohana ny fiompiana ary no hamafisina ny fahaiza-manaon'ireo tompon'andraikitra isamparitra. Itoy manerana ny Madagasikara ny fanohanana araka ny toromarika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay manamafy fa tsy isy commune na distrika na faritra ho adino. Misaotra ny filohan'ny Repoblika Zaina Andry Rajoelina izay nametraka Andriamatoa ministra fambolena sy ny fiompiana izay tena manatanteraka ny fampandrosoana sy ny velorano amin'izany tetikasa amin'ny fambolena sy ny fiompiana izany satria nahazo an'izao fiofanana izao ny commune Ambatolampy izay eto amin'ny distrikta Antsonjombaly Fatrabonilava. Mankasitraka ny Andriamatoa ministra ny fahatonganana sy fampidarana ny fiofanana fofondraha izay anisan'ny zava-dehibe ho an'ny tantsaha satria mampitombo bebe kokoa ny famokarana nefa velaran-tany kely ary mampitombo kokoa ilay izy ary ihany koa misy ny ambom-bava rehefa manakatra betsaka ny vokatra mba ahafahan'ny tantsaha anatanteraka ny fiariny sy ny fampiainany isotra bebe kokoa ka dia tsara dia tsara ilay fiofanana ary kely ny masomboly ampiasaina nefa dia betsaka ny vokatra azo anatin'ilay izy ary misy ihany koa ny fampiasana ihany koa ny fiompiana izay anisan'ny manampy bebe koa ny fambolena amin'izay fiompiana ny fizarana koa izay nataon'ny Andriamatoa ministra androan'izay entina ihany koa fanampiana ny fiarin'ireo tantsaha miakasitrahana be dia mety ary ho ampiarina izay fiofanana izay ary hamokatra bebe kokoa atao. Ensemble, transformons le secteur agricole.